teny fiainana. Fony tsy mbola azo pahorianao dia nany Asia, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao ao. Amen. Salamo 7:100 ny andininy 7:20. Tena mazava zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Izao nge ny hevitra zany. Rehefa tsy mandala ady sarotra, rehefa tsy azo pahoriana mihitsy olona izay ny tenin'Andriamanitra ity, ny olona dia mani Asia. Ahoana ny hoe mani Asia? Ataony daholo izay tiany atao rehetrarehetra. Tsy mihaino ny feo an'Andriamanitra izy. Tahaka ny ondro manie. Manaonao foana any amin'izay tiany aleha any, tsy fantany intsony izay lalana haverezany ihany. Manota isan'andro satria milamina ny fiainana. Miditra tsara ny vola ao an-tokantrano. Salama tsara daholo ny ankohonana. Afaka manao izay tiana atao. Dia izany anie ny fiainantsika kristianina io ry havana. Rehefa tsy azo pahoriana, rehefa tsy mandalo ady, manaonao foana. Fa izao no teneniko aminao. Io no mahatonga n'Andriamanitra mandefa ny ady eo amin'ny fiainanao. Io no mahatonga n'Andriamanitra mandefa ny kapoka sy ny fitaizana eo amin'ny fiainanao, mba hahatonga anao hitodika any amin'i Jesosy Kristy. Hoy ny fampianaran'i Martin Luther, ny fahoriana no lalana mahomby indrindra hiaona n'Andriamanitra aminao. Andriamanitra nge tena mahita. Ny olombelona rehefa milamina ny fiainany dia manadino an'Andriamanitra. Na ny mivavaka izany aza indray isan-taona, isaky ny Krismasy sy ny Pasika, izay tonga mivavaka. Na rehefa hanao batisa, na rehefa hanao mariazy, vao mody tonga kely indray andro. Adino an'Andriamanitra. Ny culte ao an-tokantrano tsy misy mivavaka maraina. Ny ankohonana tsy ampianarina hamaky tenin'Andriamanitra, hanokatra Baiboly. Ny Baiboly amin'izany tsy fantatra intsony hoe aiza atao anatin'ny tokantrano ato izao ny Baiboly no mipetraka. Tsy hita intsony ny toerana satria nahoana? Efa adino ny tenin'Andriamanitra ry havana. Androany dia ambarako aminao zany. Jereo sao dia zany ny fiainanao. Sao dia migalabona loatra amin'ny atin'ny fiainana an-tany. Tadidio, fitiavan'Andriamanitra anao ny andefasa ny ady eo amin'ny fiainanao. Ary isaory an'Andriamanitra isan'andro rehefa misy ady ny fiainanao, fa fitiavan'i Jesosy anao zany mba tsy hatonga anao ho lavitra azy. Androany ary dia arao ny tenin'izao mpanao salamo izao. Fony azo pahoriana ao izy dia nany Asia, fa ankehitriny kosa aho dia mahatsapa, dia mitandrina ny teninao. Ianao izany tenin'Andriamanitra izany androany ry havana. Miverena amin'i Jesosy Kristy. Dia mbola tsy mafy ny ady sy ny kapoka ataon'Andriamanitra. Dia mbola tsy mirehitra amin'ny fahatezerin'Andriamanitra. Dia mbola milamina ny fiainanao. Miverena amin'ny tenin'Andriamanitra. Miverena amin'ny tenin'Andriamanitra fa io rery ihany no hananana fitsarana sy fiadanana. Maro ny ry havana no na ny Asia tamin'Andriamanitra, ny ala tamin'Andriamanitra satria natsiaro ny adany, fa rehefa tonga ny zavatra tampoka mitsanga amin'ny fiainany, lasa mamoy fo, lasa mamoy ny tena. Zany ny efarany tahaka ny Jodasy ihany. Dia tena tsy tonga amin'izany ianao ry havana. Miverena amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ihany no manome anao ny fitsaharany. Tenin'Andriamanitra no miteny aminao hoe aza matahotra fa momba anao ao, ary aza merikerika fa izao no Andriamanitra. Any amin'izao tontolo izao any tsy misy miteny an'izany. Andriamanitra ihany no miteny aminao amin'izany. Raiso izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Afohizo ny lalany mani Asia, fa mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Amen.